Faly miarahaba-antsika tsirairay avy ny tokantrano any izay manaraka ny vaovaon-tsariny televizana malagasy indray amin'ity izy mahitika manasano indray ary anaraka hatramin'ny farany vaovao resaka fampandrosoana any amin'ny distrika ny Farafangana iny avy hatrany no isantarantsika ny vaovao satria nahazo toerana fanodinam-bokatra lehibe ny commune Voilava Manapatra any amin'ity distrika ety ny anton'izay dia ny ampihenana ny tany tsy fanjarian-tsakafo ary indrindra anampiana ny fidiram-bola ny isa-tokantrano ary nitokana izany tany atoerana ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Mamitina Rajaonarison ary ho an'ny mponina ny toerana hotantana ny fikambanana miara-mijoro misy 500 izy ity raha ny famitambavaon'ny Brian Ratsimbazafy sy Tahina Flavien solon-tena televizana malagasy any Farafangana. Tany misy vokatra laagny commune ny Voilava Manapatra agnatin'ny distrika ny Farafangana akongakondro ekazaha ao avao koa ny bakeda iza mesrapay ny olagna da ambanigny vidiny sy mamaligny filany mpamokatra. Ay taloha zany lagny vokatra me aminay agny zany gnamidy da amidy a bazary da reraky zany vidiny satria ny foropaigny zany taloha zany da 10 ary zao tena mahotana eraky aminazy. Namporisika andreo ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta mba hampivoatra ny velotegna andavanandro ka nagnome foto-drafitrasa hagnamboara fagnodinam-bokatra hanagnandreo sakafo miovaova sady maro loko afa miada mety tsy fanjaria sakafo eo avao koa ny fampiroboroboagna fidiram-bola isa-tokantrano. Da eto zany mitondra ny afatry avy amin'ny filohan'ny fanavozana Colonel Mikael miangavy rô niasanareo da indeso atiky ny vokatry da afaky miasa itiky agnanareo mahazo vola da misy asa voaforony zahay amin'ny fitondragny foibe anatin'ny fanavozana hagnano ny andraikitrinay amin'ny fanasarana ny lalagna ny raha aby anamora ny famokarana anisan'ny raha tiako kadaky frappay fa malaky simba igny la tsy misy an'itiky ato izy zany transformé mora tehirizina mirary soa anareo etoa ary miangavy mba tsy hijanona ty afaky 3 volana afaky taogny raiky afaky taogny 2 fa ity anisika modely izao gnatao fanavozana aminazy emponiny etoa avao mananga ny usine mamoro asa da velony ataotsika modely amin'ny faritra hafa any tiky ary ataony modely amin'ny ministère iaby mba hanao raha akoan'itiky amin'ny misy anazy any aby gn'olo fa isika mamerony tena asika fa tsy ny fanjakagna sy ny mpamaso vola fa reo manoagny. Velom-pagnategnagny mponina lanahazo n'ity foto-drafitrasa ity afaky fotoa fohy da hiasara ny fari-piaignandreo. Rehefa mody orinasa io dia fa velomagna ame tokantragnonay tsirairay indrindra ny sy fanjaria sakafo zany mba ihehatra izy aminay atiky satria miovaova ny sakafo hoaninay zanakay. Agnano marketing izao ivarotra ny vokatrinay io izao da hita lalam-barotra ary tena hita isan'andro vola aminay etoa da voahodinay avao koa zany letchi voasary mananasy. Fiaraha-miasan'ny fitondram-panjakà iza metetika sapam ary ny mpiara-miombonatoko agnaby ny nahatanteraky an'izao eo avao koa ny maso ivoho avy agny Allemagne, États-Unis tao ny ONU ka notokana tamy fomba ofisialy ity toera fagnodinam-bokatra itiky izay hotantanga ny fikambagna miara-mijoro miisa 700 etoa me commune ny Voilava Manapatra. Ho fampandrosoana ny distrika ny Farafangana iny fa ny fampandrosoana ny Madagasikara manontolo mihitsy raha ny teti-bolam-panjakana amin'izao fotoan'izao dia ao anatin'ny famolavolana tanteraka izay volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana na sipantsina na ny LFR izay amin'izao fotoan'izao ny ministera toe-karena sy ny fitantanam-bola ary fanavaozana sy fanasarana maromaro no noentina ao anatin'ny izy ity raha nambaran'ny minitra androany nandritry ny valandresaka izay nataony tamin'ny mpanao gazety natao mba ifanaraka amin'ny laharam-pahamehana eto amin'ny firenena dia ny fanarenana ny ara-toe-karena ny fahamaliana ireo filana fototra ny vahoaka izay no anisan'ny votoatin'izany fa anisan'ny zava-baovao ihany koa ny fampiakarana vola amin'ny resaka fitsinjaram-pahefana raha ny taritra izay hoentin'ny tojo fanomezana sy hery Rakotomalala ary hery Nirina Rasolanjana. Raha 3 isan-jato teo aloha dia nampiakarina ho 12 isan-jato ny vola omenan'ny fitsinjaram-pahefana na ilay antsoina hoe STD na service territorial déconcentré izany hoe ireo ratsa mangaika ny ministera ny faritra sy ny CTD na ny collectivité territoriale décentralisée
efa ao anatin'ny volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana na sipanitsiny zany. Volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana na sipanitsiny izay ao anatin'ny fandrafetana azy ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola amin'izao fotoana izao. 12% zany izy zao. Zay zany natokana zany any amin'ireny faritra reny mba apisy zany tsy kelikely an'le hoe décentralisation effective satria menimena ny faritra hoe tsisy vola mihitsy zay aty amin'ny fantalafona izy maro hoe anamaivana zany ny fitantanana avy aty ambony hidina makany ambany zany le izy. Zay zany ny anisany hoe zany zavatra goavana na ampidirina ao anatin'iny PLFR io. Fa anisan'ny lara-pahamehana ao anatin'io volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana na sipanitsina na LFR io ihany koa ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny resaka fampidiran-keditra. Raha tokony ho 5.20 isanjato ny ari-karena fahobe mantsy ny hetra voangona dia 10 isanjato fotsiny zany misy ny paikady apetraky ny fanjakana anatrarana azy io. Misy zany renforcement de contrôle fiscal. Tsy le contrôle fiscal le tamin'le teo taloha reny tonga dia abusive be reny tonga dia hoe tsy ampy vola dia tonga dia tsika ka tsy atsy mety bola zao dia mandeha any tsy izay le izy. Misy koa ny resaka hoe digitalisation. Io mantsy tena zavatra tsara iny inona mahatsara ny digitalisation. Voalohany misy aloha zany le transparence amin'iny. Izay zany zavatra anankiray zany zay. Faharoa tsy misy tsony zany le olona mifandray hoe ana dia minégoce hoe mataovy an'izao mataovy an'izao tsika eo tsika anatin'ny zavatra zay. Dia iny zany mampiakatra ny lehetra miditra iny amin'izay taona zay digitalisation. Na resaka any amin'ny douane zany zao ohatra efa manomboka zany zao zay mampiasa antsona hoe intelligence artificielle amin'ny resaka évaluation na risque na fraude. Io zany efa fampiasana tany io ianao mantsy tsy afaka zany ianao tonga dia hoe des contrôle letraretra miditra amin'ny porony tamatavy ao hoe ty ve tena zao marina ve ty ohatran'izao. Fa à partir amin'le données misy zany ianao ampidirina izy anatin'le application dia fatafantatra hoe misy suspect tsy ry an'ny ry mety ohatran'izao io mety mitondra drogue io na hoe ty mety hoe sous évalué sy ndisy anatin'ny zavatra zay. Dia reny zany manao azy mbola mitoy zany le fanavaozana io au niveau any douane zany sy au niveau any impôt io mba ahafahantsika zany manatsara bebe kokoa an'izay fanangonana hetra zay mba tsy siny zany le zavatra le fuite zany le zavatra very anatin'le izy. Araka tenenina teo hoe tsy mora amin'ny manao azy fa le izy tsy maintsy atao le izy le izy tsy maintsy atomboka dia tsy maintsy zany alefa zany le izy. Notsindriny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa raha mihena foana hatramin'izay ny teti-bolam-panjakana na sipanitsina na ny LFR dia ny tombo kely zany amin'ity lalan-tsaina nitondrina azy ny hoe mamaly ny lara-pahamehana dia ny resaka fanarenana ara-toe-karena ny fireneniny mamaly ny filana fototra omena ny vahoaka ihany koa. Voalao anatin'izay resaka toe-karen'izay hatrany dia mampiatra ny ta aotra isanjato amin'ny habatseranana amin'ny entana fanondrana avy amin'ny firenena afrikana mamisa 3.10 eo i Chine efa nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana May lasa teo moa izany ny anton'izay dia hotohana ho an'ny toe-karena amin'ireo firenena ireo ka anatin'izany isika eto Madagasikara ary ho afaka hampitombo ny vokatra ahondrana zany ny mpandraraha malagasy tsy hanavahana ny entana izay na mpiarana izany habatseranana aotra isanjato izany ary mandritry ny fotoana tsy voafetra ihany koa raha ny nampahafantarina androany hoentina Andriamasin'Orantsika misaha ny faniriandriamana. Tsy misy tambiny ny fampiaran'ny Chine ny tany habany fahatseranana aotra isanjato amin'ny entana ahondrany Madagasikara ny antoerana. Voakasika io taha aotra isanjato io ny entana fanondrana rehetra toy ny episy hatramin'ny akora fanamboarana panneau solaire. Mbola vitsy ny entana nahondrantsika ny taona 2024 toy ny lavanila sy ny voanjo izay nampidi-bola 800 tapitrisa hatramin'ny 700 tapitrisa dolara. Firenena anisan'ny manana akora sy vokatra tsara i Madagasikara, maro nefa ny sakana. Raha ny fanondrana entana makany Chine nefa maharitra ny fahavitan'ny atotan-taratasy. Tafiditra ao anatin'izany ilay certification ohatra ny hoe raha mandefa any amin'ny faritra Amerika zao tsika misy an'ilay antsoina hoe FDI ny makany Chine misy an'ilay antsointsika hoe GSIC misy fotoana lavalava ny ahafahana mahazo anazy raha ohatra ka hiresaka amina akora produit agricole isika dia varié
entre 2 à 3 ans. Misy produit sasany nefa ny somary fohifohy eo amin'ny herintaona hatramin'ny 2 taona. Efa anatin'ny fiezahana amina fiarah-miasa amin'ny firenena sinoa ny chambre de commerce Chine Madagascar mba hisina bureau de liaison eto Madagascar. Olana ho an'ny mpandraharaha sasany eto Madagasikara kosa ny tsy fananana fahaiza-manao takiany ny sehatra iraisam-pirenena. Tsika eto Madagasikara moa zany malaza amina resaka hoe produit d'échantillon. Rehefa mandalo ry zareo mpandraharaha sinoa dia mahita échantillon tsara tarehy efa aty amintsika, fa rehefa manondrana dia miratsy ilay kalitao. Dia fiazonana an'izay kalitao izay no tena tanjona manaraka satria mahatonga n'ilay fiverenana entana na fahafoana n'ilay fifanarahana ara-barotra. Nanome vahaolana ioarana izany ny eo anivon'ny antenumeran'ny varotra Chine Madagasikara. Misy valeur ajoutée kokoa ho an'ny firenena ny fametrahana ireny parc industriel ireny, izany hoe industrialisation, mba tsy akora fototra foana naondrantsika ny ivelany fa mba efa akora efa voahodina. Maro dia maro tsika eto Madagasikara no manana ilay traikefa tena hoe ambony be amin'ny resaka digitalisation, dia misintona an'ireo mpandraharaha hiditra partenaire amin'ny firenena malagasy amin'ny fampiroboroboana ny digitalisation eto Madagasikara, izay tafiditra ao anatin'ny programme an'ny chambre de commerce Chine Madagascar. Firenena afrikanina 320 no misitraka izao taha aotra isan-jato amin'ny tarifo douanier any Chine izao. Izay ny resaka toekarena fa hivadika lafim-baovao hafa isika resaka sehatry ny asa fanaovan-gazety. Mbola mitoetra any amin'izao fotoana izao ny hetsika ao anatin'ilay fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety ka ankoatra ny fanolorana mari-boninahitra ho an'ireo mpanao gazety tany Mahajanga dia nisitraka fiofanana ihany koa izy ireo tany toerana moa ny minisitra Gasikara Fensoa araky ny fampitam-baovao ny solitena televizana malagasy any Mahajanga. Mitohy ny fankalazana ny andro maneran-tany amin'ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety teto Mahajanga. Nisy ny fiofanana nataon'ireo mpanao gazety 30 mianadahy mahakasika ny intelligence artificielle ho fanamafisana traikefa sy ho fiarovana ihany koa ny asan'izy ireo indrindra ny loharanom-baovao tsy hiova. Ny tale jeneralin'ny serasera sy ny kolontsaina no nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy. Ny mahazava-dehibe ity fiofanana ity hoy ny minisitra tompon'andraikitra. Anisan'ny lohahevitra tsy azo itovina amin'izao fotoana izao ny intelligence artificielle. Ary manomboka manimba ny asantsika izy io raha tsy mitandro antsika. Misy mpanao gazety mety ho voafitaka izy io tady diova fa hatrany amin'ny 90 isan-jatony fampiasana saina, fampiasana ny atidoha, fampiasana ny cerveau 90% no mety ho simba rehefa tsy mahay mampiasa ny intelligence artificielle tsika. Rehefa moka article tsika dia manomboka kamo mampiasa saina dia efa mandeha ny ChatGPT mandeha daholo ny zavatra rehetra. Dia amin'izay fotoana izay tsy miasa intsony ity fa ny eo zany no miasa zany. Rehefa misy mpanao gazety anankiray mieritreritra fa lasa menace ho azy ny IA dia efa tsy mpanao gazety intsony zany izy. Inona ny antony? Satria ny IA dia tokony fitaovana ampiasaina hanampy antsika fa tsy fitaovana izay hifaninana amintsika. Tao amin'ny Vatobe, ny alakamisy 7 Mey no nanatotosana ny hetsika izay ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina Gasikara Fensoa no namarana izany tamin'ny fomba ofisialy no sady nanolotra ihany koa ny mari-pakasitrahana ho azy 30 mianadahy ireto. Izao no totosa dia noho ny fiara-miasa teo amin'ny ministera roatonta dia ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ary ny ministeran'ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra ny postra ary ny fifandraisan-davitra no sady mpampiofana ihany koa. Tany Mahajanga ihany amin'ny mampitondra teny ny gouvernemanta ny minisitra Gasikara Fensoa dia nanokana fotoana ihany koa izy ny fampiresana tamin'ireo mpianatra ny université tany Mahajanga. Ny hainy ny etaetan'ny mpianatra nanazava tamin'izy ireo ny mahakasika ny politika ny fanavaozana ataon'ny fitondrampanjakana amin'izao fotoana izao. Ny resaka ihany koa izy ny amin'ny fitsonjovana no avy ny tanora araka ny fampitam-baovao ny solitena televizana malagasy ny Mahajanga hatrany. Tonga ny eny ny feon'ny tanora sy ny tafa tamin'ireto mpianatra mianatra teo anivon'ny université ny Mahajanga ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina i Gasikara Fensoa.
amin'ny mampitondra teny ny governementany tenako hoe ny minisitra dia hananatanteraka ny vaindohan-draharaha ny filohan'ny fanavaozana repoblika ny fitondram-panjakana sy ny governemanta eo ny fanomeza sehatra ny tanora asy fianonany tanora no anton'izao fihaonana izao ka teboka telo mazava tsara le novohitra teto ny minisitra. Anisan'ny tena mivoatra telo io zany dia ny fantaniana mahakasika ny antonantony sy ny fombafomba ary ny politika tena hitondrana ity fitondrana fanavaozana ity ray zay. Ny faharoa dia ny fantoka mahakasika ny hoavin'ny tanora zay niresahantsika teo indrindra ihany koa moa zany ireo fangatan'ny mpianatra hitantsika angambany ny resaka vatsim-pianarana ny lalana manomboka eny amin'ny barera miditra makaty amin'ny université aty torak'izay ihany koa ireo ataontsika hoe lafiny maolona ho an'ny mpianatra zany zay hitantsika teo. Fa ny fahatelo sady farany zay anisany nisongadina koa tao anatin'ny dindinika teo zany dia hoe ahoana ny hanomezana sehatra ny tanora amin'ny voka-pikarohana zay ataony. Isan'izany ohatra zany zao ny mahakasika ny fikarohana momba ny lemirien ao ihany koa ny mahakasika an'izany andreo ataontsika hoe fanehoan-kevitra maro samihafa manoloana ny firongatry ny Facebook sy ny réseaux sociaux zay misy eto Madagasikara. Anisany nanaitra ny minisitra teto ny fanehoany reto tanora mpianatra eny eto universitény Mahajanga ny dia mampiavaka ny faritra Boeny ary ho atao vaindohan-draharaha ny mampisongadina ny dia isam-paritra hoy ny minisitra. Avy any amin'ny faritra Boeny isika dia kisaka any amin'ny faritra Menabe ny resaka vaovao ara-tontolo iainana indray nidina ifotony anjerin'ny olana sy ny vahaolana atao amin'ny morontsiraka Morondava atao ny amin'ny sy ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ny vainjafy hamana ny olana amin'ny fahadobo-dranon'ny tanàna rehefa fotoam-pahavaratra no misy fahasimbana iankoraky ny famitambavao Isabelle Jouda Célestine sy Maria Boal. Mametraka olana lehibe ho an'i Morondava ny fahadobohan-drano isan'ny fahavaratra ary olana ho an'i Ponina eny Betania ihany koa rehefa iampita no ny fisian'ny fasika eo amin'ny vavarano. Fitaraina napetraka ireo ray aman-dreny teto Morondava izany nandritra ny fihaonan'ny vantana tamin'ny Andriamatoa Minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ka nitohy tamin'ny fidinana nanamorona ny morontsiraka mba ahafana ijery vahaolana. Ny ministera tontolo iainana dia tsy mihay fotsiny ny tontolo iainana an-tanety fa dia ho to ny tontolo iainana an-dranomasina izay raha miasa matetika ny ministera mijono sy ny fikarena manga. Nidina fotony mijery ny lakan-dranon'ny Morondava sy ny vavarano Morondava izay ifandraisan'ny renirano Dabara sy ny ranomasina ranomason'Lenika ny Ardipasambivo. Misy olana io vavarano satria raha taloha dia tsisy ora ny fidirana sy fivoahan'ireo sambo na ireo botsy izay miasa eto amin'ny faritra Menabe. Ankehitriny anefa tototry ny atranga na ny fasika avy any amin'ny fahasimbany ny renirano Dabara iny io vavarano ka sahirana dia sahirana ny sambo mivezivezy ao dia indraiza tena vaky eo amin'ny vavarano. Noho izay dia ilana fandraisana andraikitra entitra sy faharazanangana ny ahafahana manao kirazy na manao ny dragazy ny vavarano. Tombony ho an'i Morondava ny fidinan'ny filohan'ny komisiona momba ny tontolo iainana eo anivony anteny meram-pirenena miaraka amin'ny Andriamatoa Minisitry ny tontolo iainana aty an-toerana izay solombavam-bahoaka ny Benenitra ny haino mivantana ireo olana ara-tontolo iainana ato Menabe ka notronony ireo tompon'andraikitra ara-panjakana sy ny tsy miankina. Manambavao mahakasika ny lisam-pifidianana ihany koa isika hanatsara ny fomba fiasa amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana manontolo izay lisam-pifidianana izay eo anivony vao miara-maleo tena misahana ny fifidianana amin'izao fotoana izao ary tsy ho ampiasaina intsony ny lisitra teo aloha ny fanazavana ary atao lara-pamiana ny fahafahandrehetra mandray anjara mba ho voasoratra anatin'ny lisam-pifidianana avokoa ny olom-pirenena mananjo hifidy rehetra isian'ny lisam-pifidianana madio sy mangarara no anton'izay
araka ny fanazavana tompona andraikitra hoentin'ny Orosorandriamanana sy Fiandriandriamanana. Nandray fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fa tsy ho ampiasaina intsony ny lisam-pifidianana nampiasaina teo aloha fa hanamboatra lisam-pifidianana vaovao ka ezahana ho 13 tapitrisa hatrany amin'ny 14 tapitrisa ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana ao anatin'izany lisitra vaovao izany raha toa ka 12 tapitrisa mahery no voasoratra anarana tamin'ny lisam-pifidianana ampiasaina teo aloha. Ny tanjona amin'ny fanavaozana manontolo lisam-pifidianana izao zany dia ny mba hananantsika lisam-pifidianana vaovao, lisam-pifidianana azo antoka, zany hoe lisam-pifidianana feno sy madio. Midika hoe lisam-pifidianana feno dia lisam-pifidianana mba ahitana ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy izay mananjo hividy. Raha misy eo amin'ny 10 tapitrisa eo zany tsika izao dia ny tanjona mipetraka zany dia mba mandidina ny any amin'ny 14 tapitrisa any. Ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana tamin'ny fifidianana farany teo dia mahatratra hatrany amin'ny 12,130,000. Zany hoe any amin'ny 3 alina sy 1 hetsy sy 12 tapitrisa. Hietsatsika ny anatratra izay antotanisa mba mihoatra izay mahatonga ilay teny amin'ny hoe 13 hatrany 14 tapitrisa any. Misy dingana arahana amin'izany fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana izany. Ny dingana arahana zany dia eo aloha ny fanagarantsika ny antsoina hoe promera manokana misarana ny fanisana ny fidy eny fotona CRE. Izy io zany dia ahitana ny tompona raikitra eo anivon'ny fokontany, ahitana ny tompona raikitra eny anivon'ny vohitra sy ny tanàna tsirairay avy, ary ahitana amin'ireo mpanao-politika sy fiarahamonina privé. Rehefa petraka ny vaomery mpanisavato eny fotony sy ny fokontany, azo ny fitaovana rehetra ilaina dia hanomboka ary aharaka 20,000 ny tena asa fanisam-bahoaka. Araka ny nambaran'ny filohan'ny CENI dia ezahana ho madio sy mangarahara ary andraisan'ny rehetra anjara ny lisitra ho avaozana manontolo eo amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao. Araka izay dia nisy ny fikirakirana ara-informatika amin'ireo anarana sy ankevitra rehetra azo tamin'ny fanosana. Araka dia rehefa 10 andro aorian'izay dia nisy ny fanaovana ny famaranana vonjy maika ny lisam-pifidianana vaovao. Ny famaranana vonjy maika dia izahantsika ho tanterahana any amin'ny 7 volana janoary 2024. Aorian'izay dia ho ataontsika ny fanamarina, ny fitaraina, fandraisana ny fitaraina rehetra. Ho izahantsika ny anaparitaka ny lisam-pifidianana io araka izay azo atao. Raika amin'ny 20 andro teo eo ho izahantsika anaovana an'izay zavatra izay. Aorian'izay rehefa samy nahitsika, rehefa samy afa-po tamin'ny fitarainana natao, afa-po tamin'ny audita rehetra izay atao, dia ho isahana izay ny mandravona ny rehetrarehetra, manitsy ny rehetrarehetra, ka ho tanterahantsika ny famaranana tanteraka ny lisam-pifidianana any étage définitive ny 25 volana aprily taona 2024 sy 2024. Tafiakatra 530 miliara ariary no fandaniana tamin'ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana tamin'ny taona 2020 sy 2020 fa nahena ho 430 miliara ariary kosa izany amin'izao fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana vaovao izao araka ny nambaran'ny filohan'ny CENI ihany. Ankoatr'izay dia vita ny fitsinjarana andraikitra eo amin'ny mpiambana eo anivon'ny braomaritra ny CENI na ny vaomiera maleo tena misanany fifidianana, misy ny filoha lefitra 3, mpapakadiny 2 ary misy ny mpanolo-tsaina. Fa feno ny mahadistrika fa 420 ny distrika Nambatsoa izy izay vao nahazo lehiben'ny faritra vaovao no tendrena atao amin'ny filan-kevitry minisitra farany teo izay nitafa tamin'ireo zanakam-pielezana hametraka ity distrika ity ho filamatra na pilote izay hoy izy ireo raha nambarany tamin'ny mpanao gazety araka ny vaovao ety Miray Andrianjafy sy Roger Andriamanala. Aletsika ny zanaky ny faritra sy ireo vonina ampandroso ny distrika Nambatsoa
ho distrika Filamatra na pilote izahay hoy ireto zanaky ny faritra monina eto Antananarivo ireto. Izy ireo izay nisaotra ny fitondram-panjakana na mentsy nampitovy azy amin'ireo distrika hafa izay vao nahazo lehibe ny faritra vaovao dia Andriamatoa Samjonjoasy Fils izay zanaky ny faritra ihany. Misy ny fanamby apetraka izy ireo. Mirona tanteraka amin'ny fampandrosoana ara-sosialy sy ara-ekonomika. Aminay izay zanaka ny faritra mahita fa manan-karena be faritrinay. Zahay amin'izao zahay zanaka ny faritra amin'izay no tegna eritreritra hoe ahoana ny fomba mahadiantsika ny otrikarenantsika ho tombontsoa ho an'ny ponina any aminay aloha. Avy eo ivoaka amin'ny Madagasikara manontolo izay ny tegna zava-dehibe amin'ilay hoe nazahoanay faritra. Nazahoanay faritra koa resaka antsika ihany koa amin'ny resaka administration. Zany hoe ny fifanekezan'ny raharam-panjakana any fotony. Amin'izao zay raha ohatra nisy rano lanay tany agnalan'ny rofa amin'ny Fenerivo taloha. Izao zay agny maro antsetra sy mananara foana zay magnavita azy. Fahatelo manaraka zay. Ilay mahambatsoanay koa dia avadika anay mihitsy ho azo sapain-tanana manana hendriky firoboroboana ara-ekonomika sy ara-sosialy. Distrikana Ambatsoa izay noforonina ho faritra faefatra amby roapolo eto Madagasikara ny taona 2024. Izy avy amin'ny fizarana ny faritra Analanjorofo izay ahitana ny distrika Maroantsetra sy Mananaravaratra. Mirefy 490 kilometatra toratra izy ary manodidina 520 raha ny fanisana tamin'ny taona 2024. Anisan'ny faritra manan-karena izy amin'ny alalan'ireo voly fanondrana toy ny lavanila, ny jorofo, ny kafe, litchi. Eo ihany koa ny fananana ireo arena akibony tany maro ka nahatonga ny anarany ho Ambatsoa. Izy ihany koa no manana ireo toerana voajanahary malaza toa ny Bain d'Angile, ny Parc National Masoala, ny Nosy Mangabe, saingy mbola olana ho an'ity distrika ity ny resaka lalana. Vaovao mikasika ny fahasalamana ho fanamafisana ny ady amin'ny hepatita dia nanolotra fitaovana fitiliana sy fanafody andraisana tanana ireo mararo ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny Afrika CDC ka natolotra tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny CHUS Analakely moa izany araka ny vaovao eto ny Rivaravana Rery sy Rejerakatso. Manodidina ny 900 ny tahampitondranana ny aretina hepatite B eto Madagasikara. Raha ny fanadihadiana any ambanivohitra ny tena ahitana tahampitondranana ambony. Aretina mora mifindra, misoky mangina sy miadana ny hepatite B C, kanefa rehefa miombo dia mitarika fahasarotana toy ny faharerahan'ny aty sy ny omamiadan'ny aty ary mety afara amin'ny fahafatesana mihitsy. Ny 100,000 olona mitondra ny tsimoka-aretina ihany anefa ny misy sotra aretina, hany ka tsy mahafantatra ny tena no marary akory ny 100,000 olona voan'ny hepatita. Fanambepetraka ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ny amongorana ny hepatita amin'ny taona 2024. Paikady mazava ny apetraka ministera sy ny mpiara-miombona antoka aminy hahatratrarana izany. Fanamafisana ny fisorohana. Ao anatin'izany ny fitiliana, ny dépistage mba hafantarana hoe mitondra na tsy mitondra io tsimoka-aretina ny olona iray. Ny fanamafisana ny fandraisana tanana ny olona fantatra hoe mitondra ny tsimoka-aretina aoriana ny fanaovana ny dépistage ary tsika amin'izao fotoana zao mba ho fanamafisana izay antontanisana eo ampelantanantsika izay dia manomana ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka enquête nationale de séroprévalence. Tsika eto Madagasikara dia tafiditra ary miditra amin'ilay atao hoe triple élimination. Izany hoe fiarovana, fiadina, fanafoanana ny VIH, ny syphilis ary ny hepatite. Ary izany indrindrandrindra dia hamafisina amin'ny fisorohan'ny famindrana reny mitondra voka makany amin'ny zanany. Ao anatin'izay koa ny fanamafisana ny fanaovam-baksiny izay irosotsika efa misy tsika le atao hoe vaccination de routine mahazatra fa hamafisina zay zavatra zay mba hiadina hatrany amin'ny io aretina hepatite virale io eto amintsika. Ho fanamafisana ny ady amin'ny aretina hepatite nanolotra fitaovana fitiliana sy fanafody ho an'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ny Afrika CDC
aparitaka ny amin'ireo toeram-pitsaboana manerana ny nosy zany izay nialoavana ny fanamafisana ny traikefa andreo mpisehatra ara-pahasalamana. Tanjona amin'izany ny anafoanana ny tamberim-pifindran'ny hepatite B sy anasitranana ny hepatite C. Anisan'ny tena miantoka izay fahasalamana amin'ny lafiny rehetra izay ny karazana sakafo ara-pahasalamana ka ao anatin'ny fanomanana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'izay fiatoana ara-pahasalamana ny sakafo izay sika izay tanterahana amin'ny volana Jona dia misy hetsika nampahafantarina ny olom-pirenena ny mahazava-dehibe ny famolavolana ny felitra amin'ny fiatoana ny ara-pahasalaman'ny sakafo araka ny vaovao entin'ny Sondra Rakotra Sens Farizkely. L'alimentation saine ne se résume pas à la nutrition. Elle se repose aussi sur la sécurité sanitaire de l'environnement. La pollution environnementale contamine l'eau, l'air, les sols, rendant les aliments dangereux pour la santé. Préservons alors la santé environnementale. Antsoavy no atao manoloana ny fitombon'ireo fanamby maro samihafa toy ny fahalotoan'ny sakafo, ny fahasimban'ny tontolo iainana izay manohintohina ny fahasalaman'ny olombelona, indrindra aty amin'ny firenena maro efa ara-pitaovana sy ara-pahasalamana tahaka ny Madagasikara. Manoloana izany dia manamafy ny fanentanana sy ny fanarahana ny fenitra ara-tsakafo ireo rafitra iraisam-pirenena, ny tanora anaty rafitra samihafa ary ihany koa ny sampandray-ramisahana manokana ny fiantohana ny fahasalamana ara-tsakafo ny Comité national ny Codex Alimentarius na ny CNCA. Isany tena asa izay ilofosanay ao amin'ny CNCA ny fampahafantarana ny fanentanana izay amin'ny lafy rehetra amin'ny olona rehetra lanja ny fiantohana ara-pahasalaman'ny sakafo eo amin'ny fahasalamantsika mpanjifa fa eo amin'ny ara-toekarena sy ara-tsosialy ihany koa dia manomboka amin'ny tanora zany izay fanentanana izay. Ny tanora zany dia tianay ho anisan'ireo maso ivoho mba ampafantatra indray sy ampiely an'izay lanjan'ny fiantoham-pahasalaman'ny sakafo izay eo anivon'ny fiarahamonina any amin'ny namany, any trano, any amin'ny mpiara-mianatra, any amin'ny izay toerana iasany sy andehanany. Dia manomboka amin'ny tanora zany izay fanentanana izay. Avy eo moa zany rehefa tonga ny amin'ny fankalazana ofisiala ny amin'ny Jona dia indray fa mitompo zany ny cible sy ny public anatrika ny fanentanana. Tsy maintsy atao lahara-pahamehana araka izany ny fiarovana ara-tsakafo noho ny fiantraikan'ny mivantana amin'ny fahasalaman'ny vahoaka sy ny fampandrosoana ara-toekarena. Ho tanterahana ny 7 volana Jona ho avy izao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiantohana ara-pahasalamana ny sakafo. Hetsika hanamafisana ny fiarah-mientany rehetra amin'ny ady amin'ny loza ara-tsakafo izy ity, isy ihany koa fankalazana ofisialy ho an'ny eto Madagasikara ny fa 4 volana Jona mialohan'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena. Fa amin'ny alatsinainy ho avy izao no anatanterahana ny lanonam-pitsarana ametrahana amin'ny fomba ofisialy ny toy ny mpamanolo lalàna ambony eo anivon'ny Cour d'appel d'Antananarivo ka manoloana izay indrindra dia tsara ho fantatra fa tsy miasa ny fitsarana etsy Anosy amin'ny alatsinainy io izany hoe amin'ny alatsinainy izao zany afaraka amin'ny 10 volana Meka mihemotra avokoa noho izany ireo raharaham-pitsarana tokony atao amin'io andro io araka izao fanampanazavana entin'ny greffier en chef izao. Ici, ni fametrahana ny tony mpampanolona lalàna ambony na ny procureur général ny cour d'appel Antananarivo fitsarana ambony eto Antananarivo amin'ny alatsinainy ho avy izao ka manoloana an'izay dia tsara fantatritsika manandrara rehetra zany fa mikatona ny fitsarana dia miangavianay ianareo manandrara zany anatona ireo tompon'andraikitra na ijery tablao izay misy ny fampahafantarana an'izany famerenana antsika amin'ny fotoam-pitsarana indray izay tokony handeha amin'ny alatsinainy io zany dia mba tsy hampisy fimonomonona avy amintsika manandrara zany ny fampahafantarana antsika mialohan'izao. Dia ho an'ireo izay tsy mahafantatra ihany koa zany ny tokony toerana andehanany amin'ny alatsinainy ho avy izao raha misy ny fikatona zany lampam-pitsarana zany dia ny talata ho avy izao zany izay misokatra ho atsika manandrara rehetra mety anivon'ny firafitan-drarana fitsarana dia afaka manantona anay zany ianareo ary izahay no mampafantatra anareo ny zavatra tokony ho atao zany manoloana an'izay tsy fotoana izay tsy asana noho izay fisian'ny fametrahana amin'ny fomba manetriketrika ny tony mpampanolo lalàna ambony ny procureur général ny cour d'appel Antananarivo. Ary manao tokony amin'ny parquet?
tsy misy ihany koa ny déferment satria ny fampanoavana zany a dia amin'ny fotoana io satria ny tony mpampanolalana ambony procureur général no apetraka dia nikiatona ihany koa ny eo anivon'ny fampanoavana eto amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo ny fitsarana ambonina Antananarivo amin'ny alatsinainy avy izay no mahakasika an'iny zany fa lafomba voahafa indray miainga ny fotony hatrany ny fanavaozana izay entin'ny fitondram-panjakana mijoro amin'izao fotoana izao ary anisan'ny loha laharana amin'ny fandraisana andraikitra anatin'izany ny mpitandro ny filaminana ny zandary izay mampiroborobo hatrany ny fotodrafitrasa manakaiky vahoaka amin'ny alalan'ny fametrahany ireny toby ireny ka sitraka izany koa izao ny tao ikalalao tany amin'ny distrika Nambomasoa tany ka tonga natokana izany zanatompom-paritry ny zandary tany toerana ny mpanolotsaina avy ny fanavaozana ny colonel Rapanarivo fotoana ny nanamafisany komandany Zarinary Marie ny baiko metefa amin'ny zandary manerana nosy izy ity raha ny famitambafao ny Griffine Bakoloniana. Endrika hita maso entina manamarika fa mijoro miaro ny vahoaka ny zandary Marie-Pirenena sy ny mpitandro filaminana ao anatin'ny fanavaozana mitondra fandriampahalemana maharitra ny fisiany fotodrafitrasa toy ny zanatompom-paritra ho an'ny zandary Marie-Pirenena eto Ikalalao toy izao ny eo anivon'ny fiadidinany fanavaozana izay tsy mitsahatra amin'ireo tetikasa manakaiky vahoaka. Ny fanokafana ny poste avancé androany izany dia tsy fombafomba ofisialy fotsiny fa entina manamarika fa mijoro ny mpiaro ny vahoaka ny zandary Marie sy ny hery fiarovana rehetra. Mipetraka ny poste avancé ety ambanivohitra entina manamafy ny fisian'ny mpitandro filaminana hita maso kokoa sy mahomby kokoa. Andro telo mahatanjaka ny trano ny fandriampahalemana ankoatra ny fahafahana vidy, ny fahafahana misitraka feno, ny fianarana sy ny fahasalamana izay mahatsara ny sosialim-bahoaka. Zava-dehibe noho izany ny fandriampahalemana izay antom-pivoritsika eto androany ka ny fiarah-miasantsika rehetra tsy andraikitra izao samy rery ny fampandriana ny fandriampahalemana. Rehefa misy ny filaminana dia afaka miaina tanteraka ny vahoaka, afaka mitondra fampandrosoana ihany koa. Ny fisiany ity zanatompom-paritra ity noho izany dia anamafy ny fandriampahalemana efa misy ety amin'ny manodidina ao anatin'ny komina Ikalalao misy an'ireo fokotany 420 ary isana ihany koa manodidina ny distrika Nambomasoa iny mifanampy amin'ireo mpitandro filaminana sy ny zandary efa misy eny antoerana eny. Entitra ihany koa ny komande ny zandary Marie-Pirenena raha nitondra ny baiko ho an'ny zandary rehetra manerana ny nosy ao anatin'ny fanatanterahana ny asa amin'ny zandary izay. Diaonana baiko anaraka ny fitsipifehezana hahay ifandray amin'ireo mponina ireo tsy mandefitra amin'izay mandika fitsipifehezana ny komande ny gendarmerie ho an'ny zandary manerana ny nosy dia manome baiko ihany koa komande ny gendarmerie hialana amin'ny toe-tsaina lomona, mila mahay mifampiresaka amin'ny vahoaka, mila mampianatra ny vahoaka sy manazava ny vahoaka inona ny asa ataon'ny gendarmerie, ataovy araka ny lalàna ny asa izay atao. Fotoana ny fiovana izao fa mila manao asantsika araka ny lalàna, tsy misy zandary ambony lalàna. Etsy ankilany toerana izay tena namaivay tamin'ny asan-dahalo Ikalalao sy ny manodidina ho ireo mponina tany aloha-tany saingy amin'izao fotoana izao dia efa azo tsapain-tanana ny fisiana izay fandriampahalemana izay antenaina hitombo ary ho mafiorina amin'ny alalan'ireo zandary tonga ety fotony. Taolohany 7 nadriadridry agnay mary samatory agnay laoko ny alabotry amin'ny tamboho dia mampitefitefy laoko ny mangary sotondraiky avitanay dia rosa nefa ny hata amin'ny 20 ny agnaty agnay zay tsaba-nisy koa dia amandraky ny akaitriny izao dia natoky agnay satria mandry fahalemana agnay amin'izao laoko ny vary agna tamboho sabakasihina koa fa dia tompony malagasy tagny laoko ny akoho mangorona ny aombony moa dia ata amin'izay hanamaina azy ho hanamaina azy. Fankasitrahana feno no atolotray aloha voalohany ny fitondram-panjakana. Eo ny tohana ny tosika sy ny ezaka izay natao ny eto anivon'ny fiadidinan'ny tanàna tamin'ny fanentanana ny vahoaka tamin'ny alalan'ny asa tana maro
hatrany amin'ny fototra ka hatrany amin'ny tafo a dia nandray an-tanana ny vatan-dehilahy ny vatan-dehilahy hatrany 20 taona ny miakatra sy any an-tsekolisony nandray an-tanana tanteraka nanao ny asa rehetrarehetra navitanan'izany fototra nisy ny fanolorana medaly ny gendarmerie volamena sy volafotsy ho an'ireo mpiara-miasa na vita be tetỳ anivo ny commune. Fa mikasika ilay fisoratana anarana biometrika ho an'ny olom-pirenena 20 taona ny miakatra dia nampatsy ny dingana vita sy ny lamina rehetra indrindra manamafy ny fanentanana ho an'ny olom-pirenena ny Italie générale ny CNESI ny Centre national de l'état civil et de l'identité izay ny vahiny teto amin'ny plateau ny télévision malagasy sy ny ariva teo. Arak'izany dia miaraka amintsika eto ny Italie générale ny CNESI na ny Centre national de l'état civil et de l'identité ramatoa Rakotonirina Volana miara-panao tompoka tonga sao tao anatin'ny vaovan-tsarin'ny télévision malagasy mahakasika ilay fisoratana anarana biometrika ho an'ny olom-pirenena aiza ho aiza indray tsika no dingana vita amin'izao fotoan'izao manahoana ny fahavitrihan'ny olona ao anatin'izay fisoratana anaran'izay. Miara-panao dia miara-ny mpanaraka ny vaovao an'ny télévision malagasy rehetra anatin'ny tokoa izany tsika izao amin'ilay hetsika izao tokana na fisoratana anarana biometrika nanomboka tamin'ny 3 aprily nyity taon'ity dia efa niparitaka tsikelikely tany amin'ny distrika rehetra manerana ny nosy izay hetsika izay dia amin'izao ny distrika 7 rehetra efa manomboka an'izay hetsika fisoratana anarana biometrika izay. Ahoana izany fitantananareo an'ilay angon-drakitra momba ny olom-pirenena tsirairay rehefa azo avy eo? Ya, fanontaniana mipetraka tokoa izy ity satria hoe makaiza ilay angon-drakitra. Ny angon-drakitra rehetra nangonina ao anatin'izao hetsika izao tokana izao dia tantanin'ny gouvernementa malagasy eto amin'ny firenena malagasy. Efa mipetraka izany ny lalàna rehetra izay mifehy an'izay fitantanana an'izay angon-drakitra izay dia ny Centre national d'état civil et de l'identité na ny CNESI no voatendry ny lalàna hitantana an'izay angon-drakitra rehetra amin'ny anaran'ny gouvernementa malagasy. Izany hoe tsy any ivelany kory ny données tsy any ivelan'ny Madagasikara fa eto amintsika ary isika fanjakana malagasy no mitantana an'izay angon-drakitra izay. Satria hoe izao tokana ilay izy mety fantaniana manitikitika ny olona ahoana ny fiarovana an'izay angon-drakitra izay na ny mety hoe misy fampiasana na mety hoe mety misy misandoka ve azo antoka tsara ve izany le amin'ilay fomba fiasa ao anatin'izy. Tsika izany alohan'ny niditra amin'izay hetsika izay satria données personnelles ilay alaitsika dia efa napetraka daholo ny ataontsika hoe norme rehetra mahakasika ny fitantanana données personnelles izay. Voalohany aloha efa mipetraka daholo ny ridan-dalàna rehetra manome alalana ny fanjakana hakan'izay angon-drakitra izay. Anatin'izay dia mariana manokana fa misy ny lalàna fe an'izay manipulation na données à caractère personnel izay. Izany hoe eo am-panatanterahana an'izao hetsika izao izany fanjakana dia manaraka tanteraka ny fehi-kevitra n'ireo lalàna ireo rehetra. Ohatra fotsiny hoe tsy maintsy misy faneken'ny tompon'ilay données vao maka an'izay données izay eo amin'ny fangaraharaana ny fitantanana an'ireo données ireo. Izany hoe tsy maintsy fantatry ny tompony hoe atao ahoana ty données mahakasika ity. Anisan'izay koa ilay niteneniko teo hoe eto amintsika no mipetraka izay données izay fa tsy hoe any ivelany akory fa eto amin'ny territoire national aloha izay moa izany no tena hoe mahavoafehy an'ilay izy. Anisan'izay koa ny fametrahana an'ireo rafitra rehetra izay natao hitantana an'izay données izay. Ndriko manokana ny fisian'ilay CMIL, Commission malagasy de l'informatique et de la liberté, io CMIL io dia io no rafitra tokana afaka manome alalana amin'izay fikirakirana données personnelles izay. Dia eo koa moa ilay hoe Centre national d'état civil et de l'identité ny CNESI izay mitantana an'ilay angon-drakitra. Tsy maintsy mahazo autorisation ny CMIL izany ny CNESI izay vao afaka mikirakira n'izay angon-drakitra izay. Eo anilan'izay koa misy ny rafitra misahana manokana ny cybersécurité hiarovana ny hoe mety misy manao attaque na données na mangalatra données. Efa mipetraka daholo ireo rafitra telo eo ankehitriny. Ho an'ilay mbola tsy nisoratra anarana tsara tsy hevina hoe inona avy no tena ilaina izany ao anatin'izay fisoratana anarana izay.
mizara roa angamba ny valiteniko eto ho an'ireo olona efa manana fahizina manana identité zany hoe efa manana état civil na karapanondrom-pirenena dia mitondra ny copie d'acte de naissance copie pahaterahana na ny karapanondro ny tena tokony hoentina aloha raha misy dia ny copie pahaterahana satria mora kokoa ny miverifie an'le identité an'ilay olona rehefa avy eo. Fa raha ohatra kosa hoe karapanondro tsy maninona fa tonga foana fa ao aorianan'izay tsy maintsy mbola verifiena ihany moa iny hoe manana état civil ve ty olona ity fa anjaran'ny fanjakana no manao an'izay verification izay. Ho an'ireo olona kosa tena hoe mbola tsy nanana an'izay fahiziny izay, izany hoe tsy mbola nanana soram-piankonana mihitsy izy hatrizay, dia afaka manao an'ilay fisoratana anarana biometrika foana. Izany hoe afaka tonga foana zany fa mitondra vavolombelona roa fotsiny dia efa misy taratasy fenona eny amin'ireo toerana fanaovana an'izay enrôlement izay, misy formulaire izay tsy mitovy amin'ny formulaire fenon'ireo olona manana fahizina no fenon'ireo tsy manana fahizina fa hafa, fa miaraka amin'ny vavolombelona roa izy dia afaka manao an'izay fisoratana anarana biometrika izay foana. Ahoana ny ahafantarana hoe tena tsy manana mihitsy an'ilay soram-piankonana ary izy copie naterahana moa zany? Iny moa tsika zany eto manao manangona fotsiny aloha ny atao, fa ho ambadik'ilay hetsika fanangonana be da be ny zavatra mbola atao i-verifiena hoe tena identité an'ilay olona ve ty, satria ny tanjony eto zany amoahana an'ilay lahara-pahamantarana tokana. Iny lahara-pahamantarana tokana iny dia tena hoe matoa mahazo an'iny ilay olona zany hoe définitif iny dia tena tokana tokoa, efa ny verifie zany ny fanjakana hoe tokana tokoa ity olona ity, dia iny tsy maintsy hojerena foana any amin'ny bokin'ny commune hoe manana an'izay copie izay tokoa ve i ranona ny soratra anaranyity na tsy manana. Izany hoe tsy tokony ho sakana mihitsy zany na tsy manana le copie naterahana ary rehefa mandeha efa misy lamina manokana. Tsy sakana mihitsy ary vao maika ary entanina ireo olona tena hoe mbola tsy nanana an'izany copie naterahana izany hatrizay manararoatra n'ity hetsika fisoratana anarana biometrika ity, satria fomba iray ahafahana manome copie sy fahizina an'ireo olona mbola tsy nanana mihitsy ity hetsika ity. Misy zany efa politika ao aorianan'izay ho an'ireo olona mbola tsy nanana mihitsy dia atokana ireo olona ireo any anatin'ilay angon-drakotra dia omeny fanjakana an'izay copie izay izy ao aorianan'ilay hetsika. Ankoatr'izay sendra misatra mbola tianao tsindriana manokana ety am-pamaranana? Dia manentana antsika rehetra zany izay mbola tsy nisoratra anarana satria hatrany amin'ny 17 volana jona aloha zany ty hetsika fahobe ty no ataontsika, dia manentana antsika satria azahoana tombontsoa betsaka ilay izy ho an'ireo izay efa manana an'izay fahizina na identité izay dia fanamafisana an'izay fahizina ara-dalàna izay ilay izy, satria tsy possible intsony eto ny izy ny atao hoe doublon na izy ny olona angalatra identité an'olona, fa tena satria iny biometria iny manamarina fa hoe tena ianao tokoa io olona io ary tena tokana daholo ny biometriana olona iray, dia ahafahana manamafy an'izay fahizina ara-dalàna izay ahafahanao misitraka ny tombontsoa rehetra azonao sitrahana amin'izay fananana fahizina izay. Ho an'ireo olona mbola tsy nanana kosa dia fotoana eto azahoana amin'ny fomba mora, tena efa namoraina mihitsy an'izay fahizina izay. Inona fa feno dia feno izay fanazavana dia agasitrahana feno ianao nanaiky ny vahiny tato anatin'ny vaovan-tsarin'ny televiziona malagasy mandra-piona tompoko dia mandra-piona. Ny fandaminana amin'ny ankapobeny moa no niresahan'ny vahintsika teo fa ho an'ny any amin'ny distrika ny Toliara faharoa manokana dia mizotra araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana izay fisoratana anarana biometrika izay. Etsy ankilany kosa dia misy ihany teboka tokony raha midinika hitondrana fanatsarana mba hanatratrarana ny tanjona hoy ny ben'ny tanàna amin'ny toerana nandritry ny fionany tamin'izy ireo sy niraka avy amin'ny ministera ny adi-tany sy ny tetika asa prodigie araka ny fampitambavao Olivier Andriabololo miantsa izay Toliara amin'izao fotoana. Ny raika 700 amin'ireo olona 100 mihoatra ny 20 taona monina eto amin'ny Fokotany Sakabera, commune Belalanda, district ny Toliara faharoa no efa nahavita ny fisoratana anarana biometrika tamin'ny fotoana nandalovana teto. Manodidina 30 isan'andro no tonga eto amin'ny Fokotany ary ny tapakandro arivo fa no tena miasa mafy ireto teknisianina. Le olo moa mbo mamelom-po se mararity mamelom-po magnambondro
baka ambondro any vao zay azo resika hariva ray zay moa tia mahataragny leranay 4h30. mizotra araka ny tokony ho izy ny fandraisan'olona tonga isoratra anarana saingy misy ny teboka na fanamariana vitsivitsy avy amin'ireo mpiantsehatra mivantana ety fotony enti manatsara trano ny fomba fiasa nandritra ny fionana teo amin'izy ireo sy ny iraka avy amin'ny ministerany avitany sy mitetika asa prodigi. Eo amin'ny lafin'ny fampitaovana zany dia ino moa zany fanaovana tatitra satria fa manomboka marisika le olona ao anatin'izay fisoratana biometrika zay dia ny fitaovana tonga dia malaky lanina ho an'ireo consommable reo zany dia fanaovana tatitra iny any amin'ny ambaratonga izay tokony mahefa. Nandray anjara nanome sosokevitra nandritra ny fionana teto avokoa ireo ben'ny tanàna 920 ato amin'ny distrika ny Toliara faharoa ireo mpiantsehatra mivantana hanarahany fanentanana sy fanazavana mikasika ny fisoratana anarana biometrika. Izay no mamana tanteraka ny vavantsika tamin'ity zoma ity mangasitraka antsika nanaraka ny vavatra amin'ny fanany mametraka amin'ny mandra-penao mirampitsindray tompoklasy